Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray ry havana. Mampitombona amintsika mandrakariva ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray, tsy Jesosy Kristy Tompo. Androany dia mitohy ny fampianarana ho ataontsika ny lohateny izay ametrahantsika azy sy ny fototra izany ianarantsika androany dia ny momba ny fanatitra. Ny fanatitra izay no lohateny sy ny FDB ianarantsika amin'ny fanarahana ny sitrapon'ny Tompo izany fahafantarana ny tenin'Andriamanitra. Ary vavakantsika ametrahantsika izao fotoana izao. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo, fanahy masina midera mankalaza amin'ny voninahitra anao mandrakariva ny amin'ny fitahiana, ny fahasoavana sy ny famindrapo ataonao aminay isan'andro. Ianao tokoa no Andriamanitra tsy miova hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay. Ianao ny vavahana, ianao no antsoina. Ka dia mangataka anao Tompo, aza mijery ny fahalemenay tsirairay avy, fa jereo araka ny famindraponao, ka dia sasao amin'ny ranao soa, diovy izay ho hafa-keloko ary sasao ampahotana. Ka dia izao fotoana izao indray ahafahanay mandinika mianatra ny teninao, ny sitraponao, dia aoka tsisy ambara, tsisy hoeninay fa tsy ny feonao, ka dia mitenena mandrakariva araka ny fombanao, fa voninkainy ny mpanomponao, amin'ny anaranao Jesosy Kristy naovan'izany vavaka izany. Alleluia, alleluia, amen. Araka ny efa voalaza teo izany dia mitohy ny fampianarana na ny lesona izay fampizarantsika amin'izao fiandrasantsika ny fiverenan'ny Tompo izao. Efa niresahana teto ny amin'ny testamenta taloha sy testamenta vaovao, fomba famakiana azy ireo zavatra tsy nijara azy tamin'izany zany. Dia ny anarantsika teto koa ny amin'ny zanak'Israely, nanatonga an'ireo hoe zanak'Israely hatramin'ny Adama ka hatramin'ny zanak'Israely izay zanak'i Jakoba 12 lahy zany natao hoe zanak'Israely. Dia niresahantsika hatramin'ny mpaminany, fa nidinihantsika kely ihany mbola mety hiverenana izany ho lalandalina tokoa. Dia niresahantsika ny Andriamanitra Israely voalohany indrindra. Niresahana tamin'izany moa ampatsahivana kely ihany ny hoe Andriamanitra dia tsy anaran'Andriamanitra ilay hoe Jehova. Izay zany averina foana fa Andriamanitra dia tsy voatonona ny anarany fa mahagaga, fa napetraka indrindra amin'ny baiboly protestanta sy ny baiboly malagasy zany. Ilay anarana Jehova dia tena feno mihitsy fa tsy anaran'Andriamanitra io, afaka aporifotsika misy fampianarana amin'izany azontsika inoana, ka tokony hitandrina zany tsika ny amin'izay. Dia ny anarantsika teo koa zany ilay Andriamanitra kely tsy izy, izy daholo ilay Andriamanitra kely tsy izy tamin'ny andron'ny Israely, tsy ny Andriamanitra kely izay tsy izy izay hainantsika indrindra moa zany tsika malagasy, satria amin'ny teny malagasy ny ataontsika amin'izao fampianarana izao be dia be ny Andriamanitra kely izay vavahan'ny malagasy atao hoe fanompoan-tsampy izany amin'ny fiteny azy. Dia ny teo koa zany ny fivavahana nataon'ny zanak'Israely manon'Andriamanitra ny zareo indrindra tamin'izareo tany anefitra, izay nampifantariny an'i Mosesy. Dia efa ny anarantsika teto koa zany natao hoe tabernakely. Inona moa zany ny rafitra tamin'ny tabernakely eo, inona ny zavatra miseho teo? Dia androany zany tsika dia hiteny ny atao hoe fanatitra. Inona moa zany ny fanatitra nataon'Andriamanitra tamin'izany sy inona no dikany nampanaovan'Andriamanitra ny fanatitra izay natao tamin'ny zanak'Israely. Voakitsika ny Levitikos 1:1 ka hatramin'ny 7 aloha. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny Levitikos 1:1 ka hatramin'ny 7. Izay no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny Tompo niantso an'i Mosesy ka niteny taminy avy tao amin'ny tranon'ilay fihaonana hoe, nitenena amin'ny zanak'Israely hoe, raha misy aminareo manolotra biby fiompy ho fanatitra ho an'ny Tompo dia omby na ondry na osy no atolotrareo. Raha omby no atolony ho fanatitra dorana manontolo dia lahy tsy misy kilema no hoentiny. Eo anoloan'ny varavaran'ny tranon'ilay fihaonana no hanaterany azy mba hakasitrahana azy eo anatrehan'ny Tompo. Ametraka ny tanany eo amin'ny lohan'ny fanatitra dorana manontolo izy, dia ahazoany fankasitrahany izany
anaovana fanavotana ho azy. Dia mono ny omby eo anatrehan'ny tompo izy, ary ireo mpisorona zanak'Arona dia anatitra ny rà ka hamafy azy manodidina ny alitara izay eo anoloan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana. Endahiny ny hoditry ny fanatitra dorana manontolo ka horasainy tsara. Ary ireo zanak'Arona mpisorona dia anisy afo eo ambonin'ny alitara ka handahatra kitay eo amin'ny afo. Ireo mpisorona zanak'Arona dia handahatra izay voarasa mba amin'ny lohany sy ny jaborany eo amin'ny ambonin'ny kitay eo amin'ny afo izay ambonin'ny alitara. Nefa ny taovany sy ny tongony kosa dia ho sasany amin'ny rano. Ho dora mpisorona ho fofona eo ambonin'ny alitara ireo rehetra ireo. Fanatitra dorana manontolo izany, fanatitra levonina amin'ny afo ho hanitra ankasitrahana ho an'ny tompo. Toa dia dingantsika kely vakitsika fohy izany eo amin'ny Levitikos toko fahasivy ambin'ny folo. Levitikos toko fahasivy ambin'ny folo vakitsika ny andinin'ny fahadimy ihany. Azafady raisiko hatramin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy azafady. Ary ny tompo niteny tamin'ny Mosesy hoe, itenena amin'ny fiangonana manontolo dia ny zanak'Israely hoe, aoka ho masina ianareo satria masina aho, tompo Andriamanitrareo. Samia matahotra ny reninareo sy ny rainareo ary tandremo ny sabatako izay izao no tompo Andriamanitrareo. Aza mivily anaraka ireo andriamanitra tsy izy, ary aza manao andriamanitra amin'ny vy voarendrika ho anareo, izao no tompo Andriamanitrareo. Raha mamono zavatra atao fanatim-pihavanana ho an'ny tompo ianareo, dia ataovy amin'izay ankasitrahana anareo izany. Amen. Araka ny lohateny fanampiny amin'ny fandraisana teo aloha izany ny amin'ny hoe fanatitra ny lesona iresantsika, nefa tenin'ny tompo mifandray sy miaraka amin'ny foana dia henontsika teo any amin'ny Levitikos toko fahasivy ambin'ny folo hoe, aoka ho masina ianareo satria masina aho, tompo Andriamanitrareo. Izay izany ao amin'ny Hebreo izy nivakitsika teo fa izay masina ihany no ahitan'Andriamanitra, ka dia ao anatin'izany no ianarantsika ny atao hoe fanatitra ihany koa izay atolotra an'Andriamanitra, izay nampitandremany ny zanak'Israely satria izy hoe ny fanatitra ataovy amin'izay ankasitrahana anareo izany. Amen. Raha ny tena marina dia tsy tamin'izao andron'ny Mosesy tamin'ny zanak'Israely izao ihany izany no efa nanao ny fanatitra, fa fantatsika tsara fa Kaina sy Abela dia nanao fanatitra teo anatrehan'Andriamanitra, indray nankasitrahana, indray tsy nankasitrahana. Iny moa izany mbola lesona hafa izay diniantsika manaraka, fa tamin'izany no efa nisy ny fanatitra izay mila hitandremana izany hoe ankasitrahan'Andriamanitra ve sa tsy ankasitrahan'Andriamanitra ny fanatitra atolotry ny tsirairay avy. Anampitsika ny lahatsoratra izany na ny tenin'Andriamanitra izay anorenantsika ny amin'izao hoe fanatitra izao, dia vakitsika indray koa ny ao amin'ny Exodosy toko 5:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo ihany vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, hatramin'ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny tompo niteny tamin'i Mosesy indray hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely mba hitondra anjara fanomezana ho ahy izy avy amin'ny olona rehetra izay entaniny fony no andraisinareo izay anjara atolony ho ahy. Ary izao no anjara fanomezana izay ho raisinareo avy amin'ny volamena, volafotsy, varahina, lamba manga, volomparasy, jaky ary lamba rongony fotsy madinika volonosy. Ondrilahy, hoditr'ondrilahy azafady, efa voaloko mena, hoditra trozona, hazo akasia, dililo atao fanazavana, zava-manitra ho amin'ny dililo fanosorana sy ho didikazo manimpofona, vato berila ary vato alatsaka an-tranotranony amin'ny efoda sy amin'ny sarotratra. Asaivo manao fitoerana masina ho ahy izy, dia ahonona eo aminy aho arak'izay rehetra asehoko aminao no endriky ny tabernakely sy ny fanaka rehetra momba azy, dia arak'izany no anaovanao azy. Amen.
Arak'izany ihany koa zany araky ny henontsika tamin'ny andiny fahavalo teo aminaran'i Jesosy hoe asaivo manao fitoerana masina ho ahy izy dia ahonona eo aminy aho. Zay zany no takian'ny Tompo amin'ny resaka fanatitra io zany tsy le fanatitra no zava-dehibe fa le fitoerana. Tsika zany tsika tsirairay avy efa notenenin'ny Tompo moa zany ho vakiantsika ihany rehefa avy eo fa tsika zao ny tsirairay avy no tempoly. Ka le fitoerana masina izay atao fanatitra dia isika no tempoly fanatitra voalohany mbola misy tenin'Andriamanitra zany hamakiantsika hanamarinantsika izany tenin'ny Tompo zany. Efa niresahantsika teo aloha moa zany ny amin'ny hoe tabernakely sy ny endrika fanaovana ny sorona na ny fanatitra ao anatin'ny teo amin'ny zanak'Israely rehefa tafiditra ny tany Kanana zareo dia nisy ny tempoly izay tao amin'ny tempoly ihany no nanaovana ny fanatitra ihany koa zany nahatonga ny zanak'Israely hoe mihazakazaka ho an'ny Jerosalema na amin'ilay tany Kanana hanao ny fanatitra. Fa io fanatitra io dia efa endrika izay efa nataon'Andriamanitra any an-danitra any. Ety an-tany zany izay mahatonga anazy hoe nasehony tamin'i Mosesy ny fomba fanatitra any an-danitra. Ety an-tany zany io endrika ataony io fa hatrany an-danitra izy io nefa nanao ny fanatitra koa ny Tompo fa endrika natandindona moa zany no azo ilazana azy amin'ny zavatra miseho any an-danitra no tanterahan'ny zanak'Israely na tsika olombelona ety an-tany. Amin'izany dia misy zany ny fanatitra izay hodorana ho an'Andriamanitra halatsa-drà. Misy moa zany manontany dia tena tia raha tokoa ve ilay Andriamanitra hivavahantsika io fa ho hitantsika eo fa nahatsahatra Andriamanitra zany ary fantatsika tsirairay avy indrindra ho antsika kristiana zany fa nahatsahatra Andriamanitra zany tamin'ny nanolorany zanany lahatokana dia Jesosy Kristy Tompo zany. Amin'ny fanaovana ny rakitra ny fanatitra moa zany araka ny efa fantatsika amin'ny tabernakely dia misy ny alitara, misy ny mpisorona, misy zany ny trano lay fihaonana entina mandroso eo anatrehan'Andriamanitra. Fa araka ny vakiteny efa nivakiantsika teo dia ny tsirairay avy no tian'Andriamanitra sy ankasitrahany amin'ny fanatitra izay hoentina. Ho raisintsika tsirairay zany ireo endrika fanatitra natao tamin'izany tamin'ny zanak'Israely zany tamin'ny andron'ny zanak'Israely mba ho fantatsika ny amin'ny hoe inona moa ireo fanatitra natao tamin'izany. Tokony hamaky any amin'ny Exodosy be dia be manomboka amin'ny Exodosy toko voambonin'ny Exodosy eo zany sy ny Levitikos sy manontolo no tena manambara ny fanatitra fa tsika dia fehezina fohy amin'izao fampianarana izao zany ireo fanatitra natao tamin'izany fotoana izany. Raisintsika voalohany ny fanatitra dorana. Fanatitra dorana zany any amin'ny Levitikos toko voalohany eo zany no efa ahitantsika azy araka ny vakiantsika teo. Any amin'ny toko fahaenina koa izy azo vakiantsika andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina, toko fahavalo, toko fahaenina ambin'ny folo zany rehetrarehetra zany amin'ilay Levitikos ahafahantsika mahafantatra ny amin'ny hoe fanatitra dorana. Omby io izy ondry na voronalahy, domonana zana-boromailala, dorana manontolo sady tsy misy kilema, zay ny filazany azy zany rehefa vakiantsika ny ten'Andriamanitra. Iny moa ny antony takian'Andriamanitra an'izany fanompoavahana an-tsitrapo izy, fanavotana noho ny ota tsy nahy amin'ny ankapobeny, fanehoana firaketam-po sy fanoloran-tena ary fanaikena tanteraka an'Andriamanitra. Ny fanatitra manaraka dia ny hoe fanatitra hohanina any amin'ny Levitikos ihany koa toko faharoa ny andiny fahaenina hatramin'ny fahafito sy ny toko fahaenina ambin'ny folo no ahitantsika izany andiny fahaenina ambin'ny folo azafady. Iny moa zany ilay fanatitra hohanina ny salohim-bary, koba tsara toto, diloilo, n'oliva, ditin-kazo manopofona, mofo voaendy, mofo mamy sy mofo manify. Ary misy ny tsy misy sira zany tsisy levure moa zany ny filazantsika azy koa, na tsy misy tantely na asiana tantely arahana fanatitra dorana sy fanatim-pihavanana miampy fanatitra hidina zany izay no fanaovana matetika ny amin'ny fanatitra hohanina. Inona ny antony nanaovana an'izany dia fanompom-pivavahana an-tsitrapo, fankasitrahana noho ny hatsaran'Andriamanitra sy ny fihahiny, firaketam-po amin'Andriamanitra.
Ny fanatim-pihavanana no manarak'izay zany a ao amin'ny Levitikosy toko fahatelo sy ny toko fahafito andininy voalohany ka andininy faha 1 ka hatramin'ny faha 730 no ahitantsika izany koa. Io a dia ny ilaina amin'izany a dia zay tsy misy kilema avy amin'ny omby na ondry amanosy na mofo isan-karazany. Ny antony nanaovana azy a dia fanampom-pivavahana, an-tsitrapo, fisaorana sy firaisampo, sakafo fiambonana zay niarahan'ny zanak'Israely no natao tamin'izany koa zany a amin'io fanatim-pihavanana io. Ny fanatitra manaraka dia fanatitra noho ny ota any amin'ny Levitikosy toko faha-4 indray zany a no ahitantsika izany a andininy voalohany ka hatramin'ny faha-5, toko faha-13, ny toko faha-17, ny andininy koa zany a toko faha-9, ny toko faha-enina-polo azontsika vakiana manontolo. Zay zany ny ampirisihana antsika mba ahafantarantsika azy tanteraka. Inona no zavatra nilaina tamin'ny fanatitra noho ny ota dia ny vato trombilahy ho an'ny mpisorona be sy ho an'ny fiangonana, osy lahy ho an'ny mpanapaka, osy vavy na zanak'ondry vavy ho an'ny salambaben'olona, domoina na voromailala ho an'ny mahantra, koba tsara tonto ampafolon'ny efa ho an'izay tena mahantra. Zany hoe ireo zavatra ilaina ireo zany a no tenenina tamin'io zany le olona mitondra azy ireo, hoe ny endriky ny olona zany a arakaraka ny fananan'le olona sy ny toerana misy azy eo amin'ny fiarahamonina no safidiny mitondra io fanatitra noho ny ota io a, fa tsy atao mitovy, tsy hoe mitovy daholo a ny fanatitry ny an'ny ota ho an'izay olona manan-be sy ny manana kely a, fa ny tompo a dia nijery zay zany hatramin'izany koa. Ary inona moa zany no antony nanaovana azy a dia fanatitra fanavotana tsy maintsy atao noho ny ota io zany, ota tsinahy na ota voafaritra mazava, fiakena ny fahotana, famelana ny fahotana, fidiovana ho afaka amin'ny fahalotoana rehetra. Ny fahadimy a zay tononontsika eto zany a mimbetsaka ny fanatitra hafa, fa ny fahadimy lehibe zay notakian'Andriamanitra dia ny fanatim-pahanorenana any amin'ny Levitikosy toko faha-5 andininy faha-20, faha-20 ary ny toko faha-7 no ahitantsika izany. Inona no takian'Andriamanitra tamin'izany a dia ondry lahy na zanak'ondry. Inona ny antony? Ny fanavotana tsy maintsy atao noho ny ota tsinahy mitaky fanorenana, fidiovana ho afaka amin'ny fahalotoana, manao fanorenana mandoa onitra hatramin'ny 20,000 tamin'izany a rehefa tonga ny ao anatin'ny ota zany a, ao anatin'ny fahotana mety ota tsinahy sy ny ota sahisahy, zay ny filazana azy a ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Araka ny resahantsika teo zany a dia miezaka na tao amin'ny tempoly a na tany amin'ny tabernakely a, zay ihany no nanaovana ny fanatitra tamin'ny zanak'Israely tamin'ny voalohany a, dia indraindray a tonga ny olona manambatra io fanatitra io ka misy filaharany ireo zany a, fa tsy ho tenenintsika eto izy a, fa azontsika jerena any amin'ny nomeria toko faha-7 azafady, nomeria toko faha-7 ny andininy faha-20 sy faha-17 eo zany a, ny hoe efa manambara sady a ny hoe ahoana ny fandaharana ny amin'ny fanatitra zay atolotra. Amin'ny ankapobeny moa zany a ny fanatitra noho ny ota no atao voalohany dia arahan'ny fanatim-panorenana, ny fanatitra hodorana manaraka azy a, fanatim-pihavanana sy ny fanatitra hohanina miampy ny fanatitra hidina. Misy hevitry ny ara-panahy moa zany araka ny fahafantarantsika azy a, zay endrika ao anatin'ny liturjia amin'izao fotoana izao a, ny fanaovana io endrika fanatitra io a, fa ny amintsika zany amin'izao fotoana izao a, zay a tsika no tempolin'Andriamanitra dia zay no tenenina amintsika foana, zay idirantsika any an-danitra dia hoe inona moa zany no ataontsika? Ny fibebahana, mitory ny fibebahana, zay no tenenin' Jesosy amin'ny sy Jaona mpanao batisa, mitory ny fibebahana. Raha fiaraha-mivavaka na fiangonana na mpanompon'Andriamanitra tsy mitory ny fibebahana dia mila mieritreritra tsika fa amin'izao fotoana izao araka ny fiteny mandrakariva moa zany a, dia ny fitahiana évangile de
de prospérité zany no tena resahana fa ny fibebahana no tokony ho resahana. Zay mahatonga ny fanatitra io ny fanatitra takian'Andriamanitra io raha ny tena marina dia fibebahana avy eo zay vao afaka midera sy manao fanatitra fideranan'Andriamanitra zany ka dia ovakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 7:7-10 ahafantarantsika tokoa hoe zany tokoa ny tena tian'ny Tompo amin'ny fanatitra sa inona ny tena takiany amin'ny olona izay manaraka azy na tamin'ny zanak'Israely tamin'izany ary vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izao no teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'ny Tompo: mijoroa eo ambavadin'ny tranon'ny Tompo ary torio eo izao teny izao ka lazao hoe mianoho ny tenin'ny Tompo ianareo ry Joda rehetra izay miditra amin'ireto vavahady ireto mba hiankohaka eo anatrehan'ny Tompo. Izao no lazain'Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, Andriamanitry ny Israely: ataovy tsara ny lalanareo sy ny ataonareo dia amponeniko amin'ity tany ity ianareo. Aza mahatoky ny teny lainga hoe tempolon'ny Tompo, tempolon'ny Tompo, tempolon'ny Tompo ity, fa raha ahitsinareo tsara ny lalanareo sy ny ataonareo, raha mitsara marina ny adin'olona amin'ny namany ianareo ary tsy mampahory ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondra tena na mandatsaka rahany tsy manan-tsiny amin'ity tany ity sady tsy manaraka andriamanitra hafa ahatonga loza aminareo, dia amponeniko amin'ity tany ity ihany ianareo eto amin'ny tany nomeko ny razanareo hatramin'ny ela ka ho mandrakizay. Ianareo matoky ny teny lainga nefa tsy mahasoa akory izany. Angalatra sy hamono olona ary hijangajanga va ianareo ary hianitsy ho toa sy handoro didik-kazo manitra ho an'ny bala sady hanaraka andriamanitra hafa izay tsy fantatrareo, nefa mbola avy miseho eto anatrehako amin'ity trano izay efa niantsoana ny anarako ity ihany ianareo ka miteny hoe efa voavonjy izahay ka izany no nanaovanay ireo fahavetavetana rehetra ireo. Moa ataonareo ho zo fieren'ny jiolava ity trano izay efa niantsoana ny anarako ity, indro ny tenako aza dia mahita izany, hoy ny Tompo. Fa mandehana nareo any amin'ny fitoerako izay tao silo dia ilay nasiako ny anarako tany am-boalohany, ka jereo izay nataoko taminy no niaratsian'ny Israely oloko. Koa ankehitriny, hoy ny Tompo, satria nanao izany zavatra rehetra izany ianareo ary niteny taminareo aho, eny ny fo maraina koa aho ka niteny taminareo nefa tsy nenoinareo, ary niantsonareo aho nefa tsy novalianareo, koa dia ho toy ny nataoko tamin'ny silo no ataoko amin'ny trano izay niantsoana ny anarako sady hitokianareo, sy ataoko amin'ny toerana izay nomeko anareo sy ny razanareo, ary esoriko hiala eo anatrehako ianareo toy ny nanesorako ny rahalahinareo rehetra dia ny taranaka Efraima rehetra. Amen. Izany tenin'ny mpaminany Jeremia izany izay tonga amintsika koa ankehitriny amin'izao andro farany izao dia tena mampieritreritra ary mampatahotra. Miteny izy amin'ny andininy 4 hoe amin'ny anaran'i Jesosy: aza mahatoky ny teny lainga hoe tempolon'ny Tompo, tempolon'ny Tompo, tempolon'ny Tompo ity. Naveriny intelo zany fa tsy amin'ny trano. Zay zany no fakapana amin'ny olona mihitsy amin'izao. Hoe trano lehibe tena feno olona, trano fiangonana be mpanaraka, pasteur be mpanaraka, tsy amin'izay no tian'ny Tompo fa isika no tempolon'Andriamanitra, tsika no fanatitra velona ihany koa. Zay takian'ny Tompo. Ka dia mila mieritreritra zany tsika ho tohizantsika kely ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 7 ny andininy 12 sy ny 13 zany no vakitsika amin'izay Jeremia 7 izay. Inona ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy: fa tsy niteny na nandidy momba ny fanatitra dorana manontolo sy ny fanatitra hafa
tamin'ny razanareo aho tamin'ny andro nitondrako azy nivoaka avy amin'ny tany Ezipta, fa izao kosa no nandidiko azy. Enoy ny feoko dia ho Andriamanitrareo aho ary oloko ianareo ka handeha amin'ny lalana rehetra nandidiko anareo mba hahitanareo soa. Eto zany dia mahagaga na mazava ny tenin'Andriamanitra fa tsy ilay fanatitra dorana ozy izy na fanatitra no tena zava-dehibe taminy, fa inona no teneniny hoe enoy ny feoko dia ho Andriamanitrareo aho ary oloko ianareo ka handeha amin'ny lalana rehetra nandidiko anareo mba hahitanareo soa. Ny feon'Andriamanitra dia tsy iza fa Jesosy Kristy moa zany ilay teny izay teny ambara, dia ny fahamasinana izay ilay hoe izay masina ihany no ahitan'Andriamanitra fa tsy ny fanarahana ny fombafomba amin'ny endrika samihafa, satria lasa fombafomba zany io resaka fanatitra io heverin'ny olona, fa rehefa tonga manao ny fanatitra dia miverina indray amin'ny fahotana. Fa ny feon'Andriamanitra sy maka tony didina, izay no tena tian'Andriamanitra amin'ny fanarahana azy. Amen. Dia arak'izany ny tenin' Jesosy ao amin'ny Matteo 7 raha ny teny nanontany azy zany ireo mpanoran-dalàna sy ireo olona maro nanodidina zany izay nanatrika azy tamin'ny fiarahan'ny sakafo tamin'ireo hoe niheverina fa ho mpanota, dia hoy izy 9:17 amin'ny anaran'i Jesosy: fa mandehana ka mianara izay hevitry ny teny hoe famindram-po no sitrako fa tsy fanatitra alatradra. Izany koa zany dia hitantsika any amin'ny Hosea 1:9, fa tsy tonga hiantso ny marina aho fa ny mpanota. Zany dia tenin' Jesosy manamarina io endrika fanatitra sy sorona atao amin'ny eo anatrehan'Andriamanitra io. Namafisin'ny Paoly izany teny izany ao amin'ny Romanina 12:1 sy ny 2 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: koa amin'izany mangataka aminareo aho rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona, masina, ankasitrahan'Andriamanitra, fa ny pompivavahana tsara ataonareo izany. Aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miovaha amin'ny fanavaozana ny saina mba mahatarana anareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no tanteraka. Amen. Hitantsika arak'izany fa ny fanatitra izay nitakian'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely taloha, ao amin'ny testamenta taloha zany, dia efa novainy ary na izy bakitsika tao amin'ny Jeremia teo fa ay tsy izany nankasitrahany, tsy ilay fanatitra hodorana sy ilay fanatrika endrika ety ivelany, fa ny tenantsika no tena fanatitra velona sitrak'Andriamanitra, ary tsy ilay tempolo izy fa tsika ozy izy no tena tempolin'Andriamanitra, fanahy masina izay mitoetra ao amintsika. Amafisintsika zany vakintsika ny Hebreo 12:20, ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20 vakintsika aloha, ahafantarantsika hoe inona moa zany no manambara izany tenin'Andriamanitra izany ny amin'ny fanatitra sy ny fanoloran-tena takiana amin'ny tsirairay. Amin'ny anaran'i Jesosy ny 9:20 amin'ny Hebreo 12:20: fa tsy zavatra azo tsapahi-tanana no atononareo, na afo mirehitra, na ispito, na tafio-drivotra, na fanen'ny trompeta, na feon'ny teny. Koa izay nandre izany dia nangataka mba tsy asian'ny teny intsony izy, fa tsy tohany ilay nandidiana hoe: ary raha misy biby aza mikasika ny tendrombohitra dia ho toraham-bato izany. Any amin'ny Exodosy 7:12 ka hatramin'ny 17 misy an'io resaka fitoraham-bato ho an'ny biby io. Ary satria mampatahotra ny fahitana dia hoy Mosesy: matahotra loatra sy mangofotra indrindra aho. Fa ianareo kosa dia efa tonga teo amin'ny tendrombohitra Ziona, tanànan'Andriamanitra velona, dia Jerosalema any an-danitra, ary ho ao amin'ny anjely tsy omby alinalina, ao anam-pifaliana sy ny fiangonan'ny lamatoa voasoratra any an-danitra, sy amin'Andriamanitra mpitsaran'ny olona rehetra, ary amin'ny fanahin'ny olona marina izay efa natao tanteraka, sy amin'i Jesosy mpanalalana amin'ny fanaikena vaovao, ary amin'ny raha famafazana izay miteny tsara lavitra
noho ny any Abela. Amen. Araky ny vakiantsika teo zany a, ny rahan'i Jesosy a zay a nahalatsaka. Mbola vakiantsika eo koa zany avy eo inona ny sorona nataon'ny Tompo tokoa, fa ny rahany a zay nahalatsaka dia ampy maladio, izy ny mpanalanana amin'ny fanakena vaovao, izay miteny tsara lavitra hozy izy a noho ny rany Abela, satria Abela rehefa maty a novonoiny rahalahy dia henin'Andriamanitra nitaraina ny rahany tany an-danitra tany, fa ny rahan'i Jesosy a mbola mihoatra lavitra noho izany a, araka ny teny nanazavana azy a eto amin'ny Hebreo zany. Araka ny teny vakiantsika teo a dia Andriamanitra zany a dia hitsara antsika araka ny nataony tsirairay avy. Mila mieritreritra isika eo amin'ny nomery 120 dia vakiana vetivety ny amin'ny hoe fahefan'Andriamanitra ety amin'izao tontolo izao a, amin'ny tsisy fanatitra. Dia indray Andriamanitra zany tsy miandry fanatitra fa tonga dia miasa sy mitsara mivantana arakaraka ny ataon'ny olona. Ao amin'ny nomery 120 izy andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo vakiana amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ny momonina tamin'ny Tompo ny olona ka noho ny renin'ny Tompo izany dia nirehitra taminy ny fahatezerany ary nandoro ny teo an-tsisin'ny toby ny afon'ny Tompo. Dia nitaraina tamin'i Mosesy ny olona ary nifono tamin'ny Tompo i Mosesy dia maty ny afo, ary ny anaran'izany toerana izany dia nataony hoe Tabera, satria nandoro azy ny afon'ny Tompo. Hitantsika amin'izany a fa Andriamanitra dia mitsara araka ny fahefany. Raha vakiantsika toy izay hatramin'ny faraparany a le Hebreo 12 teo a, dia miteny vaky toy izao ny amin'ny 9:20. Fa Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy, fa Andriamanitra dia afo mandevina. Izany koa dia hita ao amin'ny Deutéronomie 4:4-20. Io Andriamanitra io a dia afo mandevina ary manana fahefana izy a ampiasany a zany afo zany a, tahaka ny hitantsika ny vakiantsika tao amin'ny numéro teo. Fa zay zany hoe mila mitandrina isika amin'ny fanarahana ny Tompo, tsy andeha amin'ny fombafomba fa tena henon'ny teniny araka ny teny izay vakiantsika teo. Amara-paranantsika ny fampianarana androany a ny amin'ny hoe fanatitra. Fantatsika zany ny atao hoe fanatitra izay natao teo amin'ny zanak'Israely, fa ankehitriny a dia tsika no tena fanatitra velona araka ny tenin'Andriamanitra vakiantsika teo. Vakiantsika ny Hebreo 7:7-20. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy 7:20. Izy dia tsy mila hanolotra fanatitra isan'andro tahaka ny ataon'ireny mpisorona be ireny, voalohany noho ny otany tenany, vao noho ny an'ny olona kosa, fa izany dia nataony indray mandeha ihany raha nanolotra ny tenany izy. Amen. Hitantsika amin'izany a ny fitiavan'Andriamanitra antsika olombelona. Misy fanadihadiana moa zany nataon'ireo rabbin nareo mpampianatra teo amin'ny zanak'Israely amin'izao fotoana izao. Miteny mihitsy zareo fa raha ny sorona izay efa natolotra amin'ny famonoana biby sy ny fandatsahan-draha natao hatramin'izay zany a, dia amana miliara moa zany amin'ny teny frantsay, zany a no efa natao hoe tahaka ny ahoana ny sorona, ny raha latsaka, ny biby maty tao anatin'izany. Fa araka ny henontsika teo dia Jesosy a dia nanao izany indray mandeha monja. Ka isika kristianina zany a dia efa ao anatin'izay fahasoavana fitahiana izay a, fa tsy hoentina andehanana amin'ny fahalotoana sy hisotsony a ny sorona sy ny fanatitra matetika, fa efa vitan'i Jesosy zany. Misy moa zany ny fiangonana sasany efa vitan'i Jesosy zany ka dia mahazo manao izay tiany izy. Fa araka ny hita henontsika teo koa fa Andriamanitra dia afo mandevina ary izy mitsara amin'ny fombany sy amin'ny fahefany, ary ny takiny amintsika dia ny hiain'ny feony a, dikan'izany ankatoy ny didiny. Ny tenin'Andriamanitra amaranantsika ny izao fampianarana izao dia amin'ny Hebreo ihany a, ny 7 manomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny farany zany a, ny 9:20 amin'ny 7 amin'ny Hebreo amin'ny anaran'i Jesosy. Koa dia tsy maintsy nodiovina tamin'ireny ny tandidon'ny zavatra any an-danitra, fa ny tenan'ny zavatra
any an-danitra kosa dia tamin'izay fanatitra tsara noho ireny. Fa Kristy tsy mba niditra tao amin'izany fitoerana masina natao tanana izay tandindro ny tena fitoerana masina, fa mankany an-danitra mihitsy, ary ankehitriny izy dia miseho eo anatrehan'Andriamanitra ho antsika, ary tsy niditra izy mba hanolotra ny tenany matetika tahaka ny misorona be miditra ao amin'ny fitoerana masina isan-taona mitondra ny rahany zavatra hafa, fa raha izany dia tsy maintsy ho nijaly matetika izy, hatr'izay nanaovana izao tontolo izao. Fa ankehitriny dia efa naseho indray mandeha tamin'izao andro farany izao izy mba hanafaka ny ota tamin'ny lanoloran'ny tenany, ary tahaka ny nanendrenan'ny olona ho faty indray mandeha koa rehefa afaka izany dia hisy fitsarana, dia tahaka izany koa Kristy rehefa nanolotra indray mandeha hitondra ny otany maro dia hiseho fanondroany tsy amin'ny ota fa ho famonjena kosa amin'izay miandry azy. Alleluia, alleluia, amen. Dia izay ny teny na ny lesona famparesana izay nozaraina amintsika androany, ka dia voninahitra amin'Andriamanitra irery ihany dia mampahery antsika tsirairay avy indrindra hamaky izany ireo teny ihany koa amin'ny izay manambara sy manazava ny amin'izany hoe fanatitra izany. Ka dia manao veloma amin'ny anaran'i Jesosy ary mbola tsy tonga ny tompo dia mbola hitohy izao fihaonana sy fampianarana famparezana ataontsika izao. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia, amen.